Eny ary tonga fotoantsika hifampizarana ny afatra androany amaky tenin'Andriamanitra anankiroa isika tao am-bokin'ny Petera faharoa toko fahatelo andiny fahaefatra. Angatantsika andrala sitraka ny famakiana azy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, ry malala, ity no epistily faharoa soratako aminareo ankehitriny, ka izy roaroa dia samy entiko mampifony sainareo madio amin'ny fampatsiarovana, mba hatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina raha teo, sy ny didin'ny Tompo sady mpamonjy izay nentiny apôstôly ny Raha anao aty aminareo. Efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy anirantsira, mandeha araka ny filany, ka manao hoe aiza ny teny fiasanany amin'ny fiaviany, fa hatr'izay no dian-drazana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao azy. Dia Tesalonianina voalohany toko fadimy no angatantsika ovakin'ny rahalahy Manasa andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo, satria nareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjo azy tampoka ny fandringianana toy ny fahararony vehivavy raha hiteraka ka tsy hisy ho hafa mandositra mihitsy izy. Ireo teny anankiroa ireo no fototra ifampizarantsika alohandroany dia eny ampovoany entsika manampy izay tokony ho ampiana. Androantsika mba somary resaka kely mikasika an'ity atao hoe fiavian'ny Tompo ity satria hitako hoe mifamaofao be ny tantara, ny zava-misy, ny tranga rehetrarehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity dia mampatonga firondronan-tsaina angamba na tsy fantatro izay rehetrarehetra mety azo ilazana azy dia mila mba azontsika kely amin'ny ampahany, tsy afaka hifampizarana eto zany fiavian'ny Tompo ray manontolo zany satria fianarana maharitra ela dia ela zany fa amin'ny ampahany fotsiny mba hifampizarantsika so hoe ohatry ny ahoana zany fiomanana amin'ny fiavian'ny Tompo izany amin'ity andro anio ity. Ny zava-mitranga aloha dia ny zavatra tiako horesahana voalohany indrindra dia izao: ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo dia misy fomba anakefatra nandiniany olona azy io. Dia misy ny atao hoe dispensationalisme, misy ny atao hoe amillenarisme, misy ny atao hoe post-millenarisme, dia misy ny atao hoe pré-millenarisme. Ireo zavatra efatra ireo moa zany dia fomba fandiniana daholy mikasika an'ilay fiavian'ny Tompo, fa tsy valapatra be ako amin'izay resaka teoria be zay, fa ny dispensationalisme no nandresy lahatra kokoa zany hatreto mikasika an'izy io. Ny dispensationalisme dia manambara tahaka izao hoe ho avy eny amin'ny raha alanitra Jesosy, anangona ny eglizy, anangona ny fiangonany dia hiditra ny an-danitra fiangonany dia anatrika fampakaram-bady zanak'ondry mandritra izay fotoana izay kosa dia hiatrika ny fahorim-be eto amin'izao tontolo izao ny olona rehetrarehetra zay tsy tafakatra any fiainana any an-danitra zany mandritra ny fotoana io ny fahorim-be izay maharitra eo amin'ny 7 taona eo mizara 3 taona sy tapany anankiroa. Dia ina moa mahatonga an'izy hoe dispensationalisme any bokin'ny Apokalipsy toko faharoa any izy dia milaza hoe koa satria nahatra tamin'ny teniko ianao dia za kosa hiaro anao tsy ho tratra ny fakapanahy izay efa anjo ny monina rehetra ambonin'ny tany ho fi-tsapatoetra. Dia nalaina avy tamin'izay zany le hoe dispensationalisme avy amin'ny teny hoe dispenser dia za hiaro anao tsy ho tratra, zay zany dikan'ilay dispenser tsy ho tratra, zany hoe tsy tratra n'ilay fahoriana, tsy tratra n'ilay fizahn-toetra izay efa anjo ny firenena eto amin'izao tontolo izao. Ka izy io misy fiangonana vitsivitsy maromaro raha hevitra amin'izy io, anisan'izany eglizy evangelika zany dia io no amanokana zany dia io aloha ny mandresy lahatra hatreto dia miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo. Ohatr'izao nefa fandehan'izy io ty resaka fiavian'ny Tompo ity ina moa mahatonga ako miresaka an'izy ity zao, isaky misy zava-mitranga eto amin'ny tantaran'izao tontolo izao
isaky ny misy zavatra mihetsikaetsika kely eto amin'ny tantara zao tontolo zao a dia avoakan'ny olona hoe hoavy jesosy hoavy jesosy hoavy jesosy de isaky ny vita nefa le hoavy jesosy a mandalo le zava-mitranga de tapotra le zava-mitranga de aizakory zay jesosy hoavy eo de ozy izy ny hafa hoe sy eo resaka eo ange zavatra tsisy an'izany akory de rehefa jerentsika le verse ny vakindra lasitraka teo de efa tamin'ny andron'ny petera no nisy zany zavatra zany hoe efa hatry zay fodi mandry ny razana taloha zay tsisy nininona ho avy efa foviana ny lazana ny amin'ny fiavian'ny tompo fa tsisy an'izany akory de rehefa ao anatin'izay zavatra be debe izay mitranga sy miseho zay zany rahalahy de mampatonga ny olona lasa tsy mino intsony misy zany ampahan'olona miandry de misy koa ampahan'ny olona tsy mino an'izany tsony satria efa be da be no hita ary io resaka fiavian'ny tompo io a tsy resaka vaovao izy io fa atsika zao miaina am'izao vanim-potoana firy tonjato faharoapolo sy tonjato faharaiky amby roapolo zao de veritsika hoe tam'izao zao fotoana iainantsika fa efa tram'izay no nisy io resaka hoe hoavin'ny tompo efa tany amin'ny taona nanomboka le lalao voany resaka fotsiny jesosy hoe mbola ho avy hiverina indray akanareo asan'ny apôstôly toko voalohany de ina nataon'ny apôstôly ny andro teo amin'ny tendrombohitra olive izy menaka avy ny andro hoe mbola hiverina hony jesosy rahalahy eto tsika ny andry azy de nisy anjely mihitsy ny rahan'andriamanitra alefa somody reo rahalahy reo fa tsy mahazo resaka reo de nisy anjely mihitsy ny teny taminy hoe ry lehilahy galileanina nahoana ny variana mandinika lanitra ianareo iny jesosy hitanareo zay niala taminareo iny de mbola hiverina tahaka ny nahitanareo azy indray zay zany aloha de fa nisy interprétation nisy fandikana diso an'ity fiavian'ny tompo ity tany amin'ny taona 300 mahery tany de fa nisy interprétation ny fiangonana rehetrarehetra fandimby de samy efa nanambara daholo ohatra tsotra tantaram-petraka zany fa tsy hoe fanaratsiana n'izanizy fa resako daholo fotsiny ohatra tsotra fotsiny zao ny eglizy katolika de fa nisy eveka sy papa tsy latsaky ny folo nanambara ny fiavian'ny farany tao anatin'ny taona teo anelanelan'ny taona 520 sy 300 ka hatramin'ny taona 1260 de efa io resaka 1260 io moa misy tsy tadidiko tsy moa misy fomba fanisana zay mameno chiffre io de efa nisy tsy latsaky ny folo nanambara hoe am'izao taona zao tonga ny farany eo moa zany le fifangaroarona matetika hoe fiavian'ny tompo sy ny farandro de samy nanome daty daholo zao zay zany 1260 nandroso ndray fotoana de tonga ny taona 1526 raha tsy diso a nisy alignement planétaire ndray io zany tena fandimby samy nanao daholo mathématicianina koa namoaka théorie be mihitsy hoe misy alignement planétaire manao forme trondro le planeta zany tamin'ny taona 1526 tsadidiko na 20 avril izay de amin'io ndray ny faharandro 1526 tonga ndray ngia Christophe Colomb lay nahitany États-Unis Amerika nanoratra ndray izy 1656 ny faharandro tsy tonga faharandro 1656 tonga ndray ny 1843 tsangana ndray George Miller mpanangana fiangonana adventiste na medaty fa eo anelanela 1843 sy 1844 ho avy Jesosy Kristy fa tsy tonga Jesosy 1843 1844 1914 tonga ndray ny fiangonana témoin de Jéhovah na medaty ndray ho avy Jesosy amin'ny 1914 miomanareo voka tonga ny 1914 tsy tonga ny tompo 19 na emotra n'le izy zay foana moa zany izy isaky ny ohatra ny diso kely le kajinay fa 1916 no tena izy mihitsy le sezy efa fomba fanaotra zay ke raha laty ahemotra ty 1916 ny tena izy tonga ny sezy tsy izy 18 ny tena izy ty tena marina am'izay 18 1918 tonga ny 18 tsy izy nangina ry zareo tsisy izy zany valaotsy mitentsony aloha tonga ndray ny taona 2000 de efa fantatritsika rehetrarehetra fa be de be varom-pananana tamin'ny 1999 hoe 2000 farany igado ny 2000 de vita ny tantaran'izao tontolo zao tonga ny 2000 bug informatika moa zany tena nalaza tamin'izany fa tsy vita ny tantaran'izao tontolo zao mitoy ny fiainana
21 décembre 2012 hatramin'ny calendrier Maya no milaza fa vita zao tontolo zao fa tsy vita zao tontolo zao. Firiko farany indrindra 2017 septembre 2017 koa mbola nisy nanambara hoe ho avy Jesosy amin'ny septembre io. Tsy haiko nareo mety natadidy fa tsy tonga Jesosy septembre 2017 ary mbola etsika hatramin'izao. Mbola nisy anankiray koa 12 février 2020 raha tsy diso farany teo fa mbola tsisy izy daholy izy rehetrarehetra. Ka ny zavatra tiako lazaina voalohany indrindra ao anatin'ilay izy dia zao. Ozy izy le bokin'ny Tesaloniana voalohany teo hoe ny andron'ny Tompo io a dia zavatra tsisy mahafantatra io. Tsy azo kajina io, tsy azo eritreretina io, tsy azo vinavinaina io. Tsy hoe misy coronavirus zao dia 350 000 zao ny samy maty dia hoe tena izy ty rahalahy, tena ho avy mihitsy Jesosy. Tsy azo vinavinaina ohatran' zany io. Misy olona be dia be mandefa information ohatran'ireny hoe nouvel ordre mondial sy sisa reny. Tsy haiko raha tsarondra lamanatsovana antsika koa ary mba efa fampizaran'ireny resaka ireny tany amin'ny 5 taona lasa. Fa rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambarany ny Tesaloniana voalohany 5 teo dia zao no lazainy Jesosy, zao no lazainy apôstôly Paoly tao amin'ilay izy. Io fiavin'ny andron'ny Tompo io izy tony andro tony ny mpangalatra. Ary ny fiavian'ny mpangalatra dia zao tsy amin'ny fotoana misy mouvement fa amin'ny fotoana milamina be tsisy tomika. Ny mpangalatra tsy ho avy mihitsy amin'ny fotoana izay misy manao alim-bavaka ao anatin'ny tokantrano. Efa enizao fa zany ny sono maneno dia anafika ao izy, tsy hanao an'izany izy. Tsy ho avy ny mpangalatra amin'ny fotoana izay misy tsy fantatro fety be baly populaire na tsy haiko fen'olona manerana ny tanàna mifaly sy miravoravo. Tsy ho avy ny mpangalatra amin'ny 31 décembre misy fety ao an-tokantrano fa amin'le fotoana tsisy manam-po. Amin'le fotoana ozy izy le tenin'Andriamanitra vakitsika teo amin'le Tesaloniana voalohany 5 hoe mandry fehizay tsisy ninina. Nisy horohorontany koa zao nietsika tamin'ny tsy fantatro zany tamin'ny ray volana lasa dia voaka moa vaovao zany manerana ny tany manerana zao tontolo zao dia nisy firenena tsy haiko tsony hoe 500 sa 100 niara-niny horohorontany iny dia tena ay tena izy zany rahalahy fa tsy tena izy le izy fa mbola reny rehetra reny zany famantarana daholo fa le daty tsisy malala fa ho avy tampoka toy ny mpangalatra ny andron'ny Tompo. Ny zavatra voalohany zany tiako ifampizarana dia zao, mba tsy hampatonga antsika hamoaka teoria tahaka ireo olona taloso, le olona fahiny ka iseho azo mahalala sy iseho azo mahay sy isitona fanambarana manokana sy ina moa faminaniana manokana hoe ho amin'izao Jesosy no avy. Dia aoka ho fantatritsika fa tsisy mahalala na ny andro na ny fotoana. Tsisy mahafantatra koa raha hoe ohatrohatry no avy izy fa amin'le olona tsisy mieritreritra iny. Jereo tsara tamin'ny andron'ny Noa ny fiavian'ny Tompo izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matteo 4:20 dia tamin'ny andron'ny Noa. Inona ny zavatra nitranga? Zao ny tenin'Andriamanitra hoe zany andro zany ozy izy dia tony tamin'ny andron'ny Noa. Mihinana ny olona, misotro ny olona, mapakabady ny olona, navoaka pakarina ny olona, tonga tampoka le fotoana. Noa zany tsy miantsoantso fa avy ireo olona fa ho avy nge io orana io zao. Oh ny andro mipoaka be zay le hoe mandry fehizay. Milamina be ny zavatra rehetrarehetra. Oh mipoaka be ny androko ho avy ahoana ny orana ianao ro no any adaladala, ianao koa manangatsambo fe eny atapitendrombohatra ianao nanangatsambo izy koa niditra ao amin'ny sambonao ao fa ianao rery midira ao miaraka amin'ny bibinao sy ny vady amanjanaka ao fa zay tsy resy lahatra amin'izany. Milamina ny olona milalao, ny olona misotro ny dika zany misotro sy mihinana zany inge milamina ny toe-javatra, milamina tsisy manam-pony ninne. Mihinana misotro mbola mapakabady ny olona amin'izao ny olona tsy dia afaka mapakabady loatra fa confinement zao. Ka na anao fety ary fety miaraka amin'ny kasobosy manahirana be mihitsy raha ohatra ka zay ny fandeha. Dia aloha aloha mipetraka tsara. Fa ny fiavian'ny Tompo dia ao anatin'ny fotoana izay tsy ampozina. Ao anatin'ny fotoana izay tsy hay. Tsy ao anatin'ny fotoana misy fihetsiketsehana be. Tsy tena ohatrany milamina be mihitsy. Amin'izay fotoana izay dia ho avy tampoka ny fiavian'i Jesosy. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'iny fotoana iny ozy izy le olona amin'izay le Tesaloniana voalohany 5 teo tonga tampoka ny loza. Eo amin'izay izy vao tsisy ninina tsony azo ny sarangotana.
Nisy olona zany mieritreritra hoe za ibebaka ohatra melohan'izao fotoana zao na za anao an'izao fa tonga tampoka io tsisy fotoana ibebahany io tsisy fotoana hoe ndraso aloha fa ho anatin'ny ndray mpimaso ny andron'ny tompo lasa daholo ny eglizy rehetrarehetra de tsy iza fa ny olona izay nateraka indray rehetrarehetra hatramin'ny fotoana nafatesan'ny voalohany indrindra mareo tonga fotoana farany izay amonjena ny farany indrindra. Zay zany ny teboka voalohany ao anatin'le resaka ny fiavian'ny tompo de tsisy malala fa ny any azontsika atao de ny mampahery fotsika ao anatin'ny fanantenana sy ao anatin'ny finoana fa ny olona mantsingera lahy rehefa manao kajikajy ohatran'izay de lasa tsy tonga le arak'le kajy sy le neritreretana le izy de miravoravo tanana aloha mamotsitra aloha nefa raha amin'ny anao mamotsitra iny ny tompony tonga ianao variana mamotsitra io fa alao ny tiako lazaina zany ao anatin'le izy lasa misy fahadisom-panantenana ao anatin'le izy de mety ampatonga atsika tsy ino mety ampatonga atsika isalasala mety ampatonga atsika anao tahaka n'lay petera voalohany petera fafiry izy teo petera faharoa toko fahatelo andiny voalohany petera faharoa toko fahatelo andiny voalohany lasa manao ohatran'iny tsika de lasa tsy lasa misy fahadisom-panantenana lasa tsy mino intsony isika fa ho avy ny tompo de ao anatin'ny fotsika ao mila mipetraka izay fanantenana sy finoana izay raha ho avy an'io izy arabasoa arabatsara tsy ho avy androany izy ho avy izy afaka heritaona arabasoa arabatsara ho avy ny tompo raha laha velao izy ho avy amin'ny fotoanany fa tsy isika no hiezaka sy anao hetsika maro isan-karazany sy anao faminaniana tsy fantatro rehetrarehetra io fa zay fiaviana de izy rery ihany no mahalala an'izany. Ny teboka faharoa ao anatin'ity resaka ity de zao ho avy Jesosy olona ohatry ny ahoana no hitsena azy mila fiomanana ave ny fiatsenana an Jesosy Kristy tompo. Zao ny zavatra tiako hifampizarana amintsika eto amin'ity zao tontolo zao ity amin'ny fotoana zay hiavian'ny tompo de misy karazana olona roa fotsiny eto amin'izao tontolo zao tsy misy karazana olona telo fa roa ary zay raha teo baiboly milaza an'izany ozy izy zao milaza hoe isy roa vavy ozy izy eo mpitotombary zany hoe ny malagasy moa zany rehefa mitoto vary de le manao fasafasy ny vehivavy anankiroa tsy haiko mety manao an'izany koa ve mijiosy mahatonga azy miteny an'izany isy roa vavy eo mpitotombary zany misy olona miaraka matory ny anankiray ho raisina ny ray avela le izy tsy resaka hoe 50% fa fanoharana ny meny Jesosy fotsiny iny de eo zany no iresako ao anatin'izy hoe misy karazana olona roa fotsiny eto amin'ity zao tontolo zao ity amin'ny fiavian Jesosy de le anankiroa de zao ny ray ho raisina ny ray avela misy karazana olona roa fotsiny eto amin'izao tontolo zao amin'ny fotoana zay hiavian Jesosy le anankiroa de zao ny anankiray vary ny anankiray tsy parifary le vary tafiditra fa le tsy parifary tavela misy karazana olona roa fotsiny eto amin'izao tontolo zao ny karazany voalohany virjina 10 endry ary ny karazany faharoa virjina 10 adala io zany tsisy zavatra hafa fa na ianao le tavela na ianao le tafiditra misy karazana olona roa fotsiny eto amin'izao tontolo zao na le nateraka indray na le tsy nateraka indray tsy misy hafa misy karazana olona roa fotsiny eto amin'izao tontolo zao na le tafahomana na le tsy tafahomana ary ny problema ny olona ny zavatra io raha lasy anabavy sy antony toriko foana ny filazantsara ny fahateraham-baovao zay foana ny any toriko azonao antoka ve zany misy fanoharana zay tenen'i Jesosy raha lahy hoe nisy loza izy nivoaka namboly vary fa rehefa tonga ny alina nisy fahavalo namboly tsy parifary teo amin'le vary rehefa naniry ny vary sy ny tsy parifary afaka elaela de naniry reo niara-nitsangana de hitan'lay mpamboly hitan'ny mpiasan'lay mpamboly vary zany hoe tompoko tsy vary va ny nambolenao teto koa nahoana ny misy tsy parifary de ozy izy lay mpikarakarantany ozy lay tompotany ozy izy lay mpikarakarantany koa tianao va ny any esoranainy tsy parifary ho anao zao ny nambaralay tompotany aza esorinareo ny tsy parifary fandrao analany vary ianareo fa rehefa tonga ny fotoam-pamoazana dia ho hitanareo amin'izay ny mahasamihafa ny vary sy ny tsy parifary de mora ho anareo ny vary fotsiny no angonina
de nitsparifary aripaka fotsiny. Inona ny dikan'izany? Io fahafantarana n'lay fiaviana io. Misy olona tsy ahalala mihitsy raha tsy amin'ny fotoana fiavian' Jesosy. Zany lozo zany a. Izy zany mivavaka tsara mihitsy ny eto amin'izao tontolo zao. Izy manompo tsara mihitsy eto amin'izao tontolo zao. Izy miezaka manao ny zavatra rehetrarehetra. Izy miezaka mety manadio ny tenany mihitsy. Izy miezaka tsy hanao ratsy, tsy hanao an'izao, hanao asa soa, hanao asa mpiangonana maro isan-karazany. Fa tsy fantatra le izy raha tsy tonga ny fotoana. Fanoharana be dehibe no meny Jesosy zany. Fanoharana be dehibe. Virjinina 10 adala nge tsy fantatra hoe adala ry zareo raha tsy tonga ny fotoany. Fa niaraka teo ihany izy sy ny endry. Samy niaraka, hoay samy virjinina, tsy hanavahana anazy mihitsy. Fa samy virjinina daholo. Samy manao zay tokony ho atao, samy karakara zay tokony ho atao. Fa amin'ny farany, zay vao hita hoe, hoay, ary kay zay kay adala. Ary zay tao tsy tafiditra. Ozy izy le papakatra, tsy fantatra akory nareo hatr'izay elzay. Misy olona nge ozy izy ho avy eo anatrehako de ilazy. Zay efa ninana sosotro ny dika zany nge tsy fantatra reo olona reo mihitsy. Fa izy mieritreritra ny dika le hoe zay efa ninana sosotro nge ino moa ny anaran'ity izy? Fandraisana fanasan'ny tompo e. Zay efa ninana sosotro teo anatrehanao. Zay efa nanao asa maro be tamin'ny anaranao. Fa ozy izy Jesosy tsy fantatra ianareo na avitaiza na avitaiza. Hatr'izay elzay tsy fantatra akory ianareo amin'ny fiavian'ny tompo izany. Zao tsika mbola velona zao de ny zavatra resako foana de zao jereo ny tenanao. Dinio ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy moa tsy fantatrareo ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Kristy raha tsy olona lavina ianareo. Ianao izay mpanaraka an'izao afatra zao. Izy ianao fantatrao ve ny tenanao fa matoa ny tenan'Andriamanitra milaza dinio ny tenanao tsy mila vanina izy. Sa ahoana rahalahy? Tsy mila vanina izy. Za ve teneniny dinio ny tenako zara tsy mahay an'izany ko inona no azoko tsy haiko manao an'izany. Mila vanina Andriamanitra raha za tsy mahalala ny momba ny tenako. Nefa sainy mandinika ny tenako. Fa matoa izy miteny dinio ny tenanareo de afaka ny afantatra hoe iza marina. Vary asa tsy parifary de nizao. Mbola tsy sininina zao. Faraka le lazaiko teo tony ndray mpimaso fiavian'ny tompo. Tsisy fivadiana tampoka Jesosy io. Mahay mirakle enao. Ovay ovary ako amin'izao minitra segondy zao. Tsisy an'izany io. Fa rehefa vary de vary. Rehefa tsy parifary de tsy parifary. Virjinina 10 endry de 10 endry. 10 adala de 10 adala. Ny 10 adala hiatry ny fony mbola nanomboka ny tantara. De fa tsy nanana solika fitaiza. Fa tsy hoe teo amin'le fotoana farany izy vao tsy nanany. Azonareo le fafana mandinika ny tena. Azonareo le izy tsy hoe araka lazaiko tsy hoe filambany le izy. Fa zay ny fiomanana ny amin'ny fiavian' Jesosy. Fiomanana ny amin'ny fiavian' Jesosy zany de zao. Tsy hoe masina be ve zasa tsy ratsy zany. Tsy hoe mamety be ve zao ataoko zao na tsisy tomika mihitsy ny ako tena zao mihitsy. Fa hoe virjinina 10 adala sa 10 endry. Manana solika fitaiza ve sa tsy manana. Ezaka se ve io fanompony io. Ezaka se ve ny miazona an'le mavirjinina. Sa asan'ny fanamasina io. Ny atao hoe solika fitaiza. Averiko eto fanamasina. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza. Romanina 7:12. Mbola averiko foana. Misy fanan'Andriamanitra ny fanao ozy izy de miara-milaza ny fanaitsika. Fa zanak'Andriamanitra tsika. Ianao ve maheno ny asan'ny tompo any amin'ny fonao. Fa ny asa nge tsy midika ninina ny asa ivelany. PDP n'olona mieritreritra fa ny asa ny ivelany. Ny zavatra ataony ivelany. Za manao an'izao, za mavita an'izao. Rehefa antanina ny olona mbola iverina moa ako satria rehefa tena nataoko fandiniana. Tena mbola betsaka tsy mahazo ny resaka fahateram-baovao fa ny fahazon'ny olona ny resaka fahateram-baovao de zao mibeba ianao raha sotro toka ianao taloha de aza misotro tsony raha mijangajanga ialao daholo zay vadivady kely any ambadimbadika rehetrarehetra any de le vady tokana io ihany iarahanao de raha nangalabola ianao de aza mangalatra tsony endre tsara amin'izay manomboka zao de hiditra lanitra ianao. Tsy resaka zavatra atao ety ivelany io fa resaka asa tao anaty. Ny solika fitaizange no mahasamihafa ny virjinina 10 adala sy ny 10 endry. Ka amin'ny fotoana zay iavian' Jesosy
tsisy adiavitra tsisy adievitra be debe tsy afaka nyteniny virjina 10 atala hoe saingy virjina aloha zay mba hiditra fa zay virjina fa le solika fotsiny zany mbo tsy nanananay iny fa iny moa zany tsy haiko moa zany fa ohatry varimbarina teo zay 10 vavy zany tsy fantatro zay nanjoanay fa ohatry mba varina zay fa saingy mbola virjina fa aloha zay mba hiditra no tsy le mahavirjina ny idirana fa le solika fitaiza le fanahy masina amin'ny fotoana zay hiaviany Jesosy Kristy ny amin'ny raha alanitra dia misy karazany roa fotsiny ny olona na izy 10 adala na izy 10 endry na izy ny vonina na izy tsy ny vonina na izy nateraka indray na izy tsy nateraka indray tonga dia mazava aminao zany zavatra resako zany fa ny olona zay nateraka indray marina dia tsy possible ny tsotafiditra tsy possible satria efa voarainy tao anatiny tao matoa ny olona tsy tafiditra le fahaterahambaovao mihitsy ny olana matoa ny olona miverin-dalana le fahaterahambaovao ny olana matoa ny olona tsy maharitra fahaterahambaovao ny olana fa tsy zavatra hafa hoe tamin'ny voalohany ingy izy nafanafo be dia aveo izy nenena le hafanampoka zay ny tena olana tao anatin'le izy tsia karazany roa ihany ny olona na izy ilay nateraka indray na izy ilay tsy nateraka indray ka isika rehefa nateraka indray marina ao amin'ny Kristy ny fanan'Andriamanitra mihitsy no mampivonina antsika dia ny fanan'Andriamanitra no mampivonina any ny reto rahalahy ireto izay fantatro fa nateraka indray sy ny asan'ny tompo tao anaty fony dia ny fanan'Andriamanitra no mampivonina anao sy ny asa ao anatinao fa tsy mila hoe fampitahorana hoe ho avy Jesosy rahalahy tandremo tsara io zavatra ataonao io ataovy zao mbola iverina kely ako amin'le fanoharany virjina 10 adala sy ny 10 endry matoy toko fa 5 tena mangataka nge mba vakio nge izy iny tsy fantatro fa hainareo iny tantara iny jereo tsara le izy fa rehefa naharitra ela mpapakatra ozy izy dia samy restory izy folo vavy rehefa jerenao le tantara tena tsisy mahasamihafa azy ny olana anankiray mantsy efa zaraiko izy ty tamin'ny fotoana ny lazako ny fahasoavany Toritent 17 raha ohatra ka tianao jerena ny olana anankiray ao anatin'le izy dia zao isika olombelona zany mieritreritra foana hoe avy amintsika ny amonjenatsika misy teny anankiray zay koa moa zay diso fandraisantsika anazy le hoe ho avy Andriamanitra hitsara ny olona araka ny asany rehetra iny hoe ho avy hitsara ny olona araka ny asany rehetra dia le olona eto amin'izao tontolo zao izay overy any amin'ny elo reny olona reny dia ho tsarana araka ny asany fa ny olona ao amin'ny Kristy tsy hitsaraina araka ny asany fa ny olona ao amin'ny Kristy fahasoavana ny namonjena nareo ny dikany famonjena rahalahy dia tsy famonjena tamin'ny fotoana ny toriana ny filazantsaranao fa famonjena mandra-pahatonga antsika ny fiainana mandrakizay zay ny atao hoe famonjena fa tsy famonjena izy raha tamin'ny fotoana zay natoriana filazantsaranao fotsiny dia nyraisinao tamin'ny fahasoavana dia ny ambony tsy fahasoavana ny aina vanim-potoana fahasoavantsika eto amin'izao tontolo zao lay virjina 10 endry zany tena le solika fitaiza fotsiny irery ihany tsy ny asandry zareo ny nampatonga azy niditra na hoe nanamboatra hoe mahafinaritra kosa reto 10 endry reto fa nanaovanina moa le bokehana voninkazo reny ny mpapakatra tonga dia vao tonga mpapakatra tonga dia nasiny izy ireo alao izy hiditra fa izy kosa efa sahirana karakaranyny koronina na voninkazo tsara tarebe iny fa retsy 10 adala retsy varinina ny revirevy tany ambadika tany tsisy an'izany inge fa tena mitovy izy 10 fa zay fotsy mahasamy hafa azy ny 10 endry manana solika fitaiza ny 10 adala tsisy solika fitaiza mitovy reo samy restory izy ireo samy restory ny Efesianina zao ina moa fiangonana Efesosy zao tamintsika namaky an'le apokalipsy toko 2 iny inginy atao hoe torimaso hoe décalage samy décale fa tonga moa le mpiantso noho ny aveo indry mipapakatra ho avy indry mipapakatra mifoaza hitsehana azy dia tamin'iny vao ny fo reto virjina 10 endry reto ny omana jereo misy zavatra misy appel ataon'Andriamanitra hoe ho avy le zavatra tonga dia vonina ry zareo manana le solika fitaiza izy zay fotsiny irery tsy avy amiko ny famonjena raha avy amin'ny se ny famonjena se dia idiran-doso se isaky ny tsy navita ny vavaka raha tonga tampoka Jesosy se zany reraka be avy ny asa tena reraka
Mavita vavaka se isan'andro adiny ray ohatra na tsy sakadiny. Fa ny fotoana se tsy mavita niny. Za mantsy raha lasena bavy tena ny aina zany zavatra zany mihitsy. Latsaka ao anatin'ny fanamelohan-tena sy ny tahotra. Ka ny ade efa tsy mahavita tsony ary. De terena mafy fotsiny anina sotiran-doza eto fa alao lohan'ny atory. Tena alao tena vavaka tsara amin'ny Jesosy io. De vita le vavaka de milamindamina ny sainy voarahinika. Tavavoakitsika raha ho avy zao ny tompo. Fa ny virjina dimy endry. Andriamanitra manomana ny any anaty. Fo tam'izany nanomana zao zavatra zao de nieritreritra an'izao zavatra zao no meny tompo azao famanginy zao mihitsy hoe mba jerenareo ny tantara Noa iny mantsy sarin'le famonjena mihitsy izy. Fa rehefa tonga ny fotoana izay idiran'ny Noa tao anatin'ny sambo de jereo ny zavatra nitranga tamin'ireo biby. Fa Andriamanitra mihitsy ny antso an'le biby. Misy elefanta be dehibe ohatra tao anaty ala tao. Fa elefanta roa ny ray lahy ray vavy. De Andriamanitra mihitsy no mitaona an'ilay biby. Tsisy fampiomanana, tsisy préparation. Hoe hiditra nareo. Na hoe dimy taona alohan'ny fiavian'ny safodrano de nisy fampianarana manokana ho an'ny biby tany hoe se miresaka any amin'ny kankana, se miresaka any amin'ny dokotra, se any amin'ny ganagana. Ampianaro zareo fa hiditra ny sambo fiaratsika. De mila ampianariny ireo hoe ahoana fomba fiainana ao anaty sambo fiara. De mila ampianariny ireo hoe tena ary fanaovana maloto fa lasa tsy azo iainana ao anaty sambo fiara raha vao tsy haninareo. Tsisy an'izay. Fa Andriamanitra no nampiomana. Andriamanitra nanao zavatra rehetrarehetra, manao mise au point rehetrarehetra. Manao ny fandaminana rehetrarehetra tao anatin'ny sambo fiara io. Vao tonga fotsiny ny fotoana, Noa zany tsy mikarakara an'le sambo. Nandritry ny herintaona Noa nanamboatra sambo foana, nanamboatra sambo foana. Noa sy ny vady aman-janany sy ny vinantony rehetrarehetra efa vonona daholo hiditra ao anatin'le sambo. Noa valo mianaka. Fa etsy andaniny misy ny biby ihany koa izay mandeha tsiroro ary ny biby madio nalefa tsy fitofito. Zay zany no fandaminana satria ny biby madio natao sakafo de so tsy ampy ny sakafo de nalefa tsy fitofito ohatry zareo. Ny biby maloto de nalefa tsiroro mba tsy ho lany tamingana fotsiny satria reny tsy fihinana. De rehefa nampidirina tao amin'ny sambo fiara reo biby reo dia Andriamanitra mihitsy no nanomana. Ary Andriamanitra niantso azy tamin'ny fomba tsy takatry ny saina. De takizay ihany koa le olona ao amin'ny Kristy amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Andriamanitra za tena mino mihitsy fa amin'ny fotoana izay hiaviany Jesosy. Tsy tampoka ho an'ny olombovonjy io. Fa efa nisy fanomanana. Efa nisy fanomanana tany anatin'ny tany. Efa misy fitaritana tany anatin'ny tany. Zao no lazain'ny apôstôly Paoly. Ianareo izy raha tsaraina, isika raha tsaraina. De mba tsy isika raha faizina. De mba tsy tsaraina miaraka amin'ny tsy mino. Inona dika zany misy zavatra ataon'Andriamanitra. Misy zavatra hikarakarana ny olombofidiny io olona io. Io olona nateraka indray io. Mba ho voniny io amin'ny fotoana ialany eto amin'izao tontolo zao. Miverina ny fanontaniantsika sy ny resakitsika raha lasy anabavy. Azonao antoka ve ny anim-ponao any. Ao anaty le izy. Ny fahateram-baovao tsy zavatra ivelany fa zavatra ao anaty. Miasa ao am-ponao ve ny fanamasina. Fantatrao ve zany hoe enao ao anatinao ve zany hoe Kristy ny velona atao anatiko fa tsy zaho intsony ny velona. Tsy fantatrareo fa ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Kristy raha tsy olona laviny ianareo. Fa rehefa manana an'izay antoka izay tsika de manana antoka tsika fa hiditra ny lanitra. Tsy avy amin'ny asa fa andraho isirehare. Tsy hoe mikofokofoka be raha lamanantsoa na mikofokofoka be raha lasitraka na hoe tonga foana zareo amin'ny asa fanompona de heritreritra izy hoe za kosa tena manompo be za tsy maintsy tafavoaka. Jereo tsara ny fadisoana nisy teo amin'ny zareo izay ny rahan'ilay mpiasa lay tompotany andeha hiasa. Tonga tamin'ny ora voalohany ozy izy raha tsy diso na ora fahatelo na ora voalohany tsy tadidiko amin'ny 7 maraina eo fotoana voalohany iasana. Rehefa nirahana le olona tamin'ny 7 maraina ny asa de ny fanarahana de zao ny karamanao dia denariray. De nandeha indray ny ora manaraka tamin'ny 12 atoandro karamanao de denariray. Tamin'ny telo hariva karamanao de denariray ary efa hariva be ny andro karamanao de denariray amin'ny 5 hariva. Rehefa tonga ny fotoana izay izarana le karama de nomena lay farandrindra. Io natao hoe fahasoavana rahalahy satria maninona ry zalahy ny asa adiny ray fa nahazo karama indray andro. Ny asa adiny ray izy fa nahazo karama indray andro. Raha tsorina zany
tsy mendrika, tsy tamin'ny asa fandrao izy ireare. Zay ny nazony an'le izy. Raha tsonona zany de fiainana mandrakizay le resahan Jesosy eo de nomena le izy. De ozy izy le nijery ny asatry ny narain'ny andro raha zao nyfandehany. Be dehibe ny atsika. Raha ataoko nykotikoto tsotsotra ny asadiny ray zany a de nary ray. Tsika ny asadiny dimy a de nary dimy ny atsika rahalahy. Fampiresaka teo ry rahalahy mety. Mahafinaritra fa tonga teo amin'ny torony de nary raiko. De ozy izy, ianao tena tsy marina mihitsy ianao. Manina ny ampitovinao ny karamanay miaritra ny ainandro am'reto olona zay tsy niasa fa tsora ray. De ozy izy lay mpampiasa risakaizy za tsy mba tsy marina. Fa de nary ray ny fanarahantsika, raisony ianao mandehana mandeha. Inona ny dikan'izany zay mihitsy ny endriky ny famonjena, tsy avy amin'ny asa fandrao izy ireare. Misy olona zany rahalahy. Sika zao mety manompo otrotran'izao ohatra. Fa misy olona tena mifofora sy mively vy mafy mihitsy ny hoe za tena teo voavonjy. Tena miaritry ny mafy tanteraka. Zay zany le miasatry ny maraina. Tandremo za wa tsy manatsatso ny fifadikanina sy ny alimbavaka sy ny fampahoritena rehetrarehetra mba hanompoana ny tompo sy ny fanaovana asa be dehibe tsy manatsatso an'izany fa raha mieritreritra ianao fa zay ny vidananao ny lanitra sy azonao tombony misimisy kokoa de diso ianao satria tsy zay ny atao hoe fahasoavana. Ny fahasoavana de zavatra omena maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika, ho an'ny olona zay tsy tokony azo an'izany de omena maimaim-poana tahaka le denariray nomena ho an'le olona ny asa oraray fotsiny. Ary misy ihany koa tetsy izay ny asa ny aritry ny masoandro. Araka ny lazaiko mety fady hanina 10 andro isam-bolana, 20 andro ihany izy mihinana, 10 andro ambiny mifady hanina mafy satria te hiomana izy ny amin'ny fiavian'ny tompo. Mety vovonjy ihany izy fa mety ho gaga izy avy eo vohonandro zany zay niaritry ny mafy be. Ary anina koa to vovonjy raha manantsony raha lamanantsotro misy kibo to vovonjy izy raha sitrako ohatry monamonany zany nefa vovonjy ny ay tsy isy takolaka tsony tafiditra ty an-danitra ihany ny farany ny ely satria io tsy avy amin'ny asa, tsy avy amintsika io fa hoy parametra roa ihany, fepetra roa ihany, na ianao le nateraka indray de ny tompony miasa ao am-ponao ary tsy maintsy mampivonina, tsy maintsy mampivonina. Ozy izy Jesosy nilaza manana ondry maro zay mbola tsy atao amin'ity valy ity, tsy maintsy hoentiko atao amin'ity valy ity izy, za no maka azy, za no mampiditra azy ato. Mbola tsy vonina izy zany le izy any ivelany io fa alohany atongavako tsy maintsy tafiditra atao amin'ny valy io. Azonareo le izy tsy maintsy tafiditra atao amin'ny valy reo any ivelany reo. Le ondry ray zay votsitra tsy maintsy tafaveriko atao anaty vala melohan'ny aviko, za no manangona an'io, za no mikarakara an'io. De averiko eto itoy anota va isika itombon'ny fahasoavany sanatria zany. Taontsika zay efa maty amin'ny otahoana no velona amin'indray ny fahasoavana. De ozy Paolo hoe anao ratsy avin'ny sova isika hoe satria ve za vovonjy daidraisy aloha mirenireny zany mandra-piavin'i Jesosy alao atao ny asa zany tsy zay ny fandehany io ary tsy zay ny zavatra miasa fa raha zay ny zavatra miasa any anatiko mampatahotra be hoe tena vovonjy marina ve fa tsy zay ny toepony le zavaboary vaovao fa zavatra efa natoraly aminy le izy azosika veralahy zavatra efa natoraly le vary mato tafiditra ny ina moa tafiditra ny etsopotra tsy niasa nataon'le vary inona tonga azy tafiditra any fa satria izy vary sika lizy satria izy vary de tsy maintsy miditra ny etsopotra izy tsy noho ny amin'ny nataony fa noho ny amin'ny nataony le mpikarakara azy noho ny amin'ny naturany isika zany dia naturellement tafiditra ny amin'ny fiainana mandrakizay tsy noho ny amin'ny nataontsika tsy noho ny amin'ilay mazao fa noho ny amin'ilay zavatra nentin'ny Kristy tato anatiko. Jesosy Kristy no mahatonga tafiditra ny fiainana mandrakizay. Lay mahavary no mahatonga tafiditra ny fiainana mandrakizay. Le solika fitaiza nomena ahy. Le solika fitaiza tsy nataon'le Virgine dimy endry izy nikarakara azy tany nanamboatra azy tany fa nomena azy ty solika fitaiza. Iandrasanareo mipapakatra fa ho avy mipapakatra ary ty solika fitaiza omena nareo ty de solika fitaiza maharitra mandra-piavy mipapakatra fa matoy tsy maharitra de tsy nahazo solika fitaiza zay ianareo.
fa rehefa mahasolika fitaizana hoe tsy maintsy maharitra mandra-patonga papakatra io zay ny mahasolika fitaiza azy. Tsisy azany vary nambolena de vadika tsy parifary teny an-dalana. Fa matoa izy mivadika tsy parifary teny an-dalana, tsy parifary izy hatramin'izay. Fa izy fotsiny ny eritretra hoe vary ah. Eo ampanoreny eo izy toy izy hoe vary ah. Sapandresy. Be dia be ny olona mieritreritra an'izany. Zaho amin'ny Kristy, zaho zao. Fa le any anatiny efa tsy mahavaly an'izay akory. Rehefa antanina izy fa manino ianao ny ao amin'ny Kristy, Jesosy no nanasitra anahy. Jesosy manao miracle amin'ny fiainako. Za tsy nanana asa taloha, meny asa tsara be ah. Zao zay ny karamako anina ohatran'izao. Za le fandresen-dahatra ivelany fotsiny. Noho ny amin'ny zavatra izay voaray azo tsapahitanana. Fa tsy noho ny amin'le natiora ao anaty ange le mahavary. Zavatra ny anaty zany. Zavatra ny anaty ADN, zavatra ny anaty mombamomba azy lalina zay ny mahavary. Isika eo ampiandrasana ny fiavian'ny Tompo. Zavatra tokana ny anasako anao, nateraka indray ianao satsy. Rehefa nateraka indray ianao dia azo antoka fa hiazona anao hatramin'ny farany. Zao ny tenin'Andriamanitra, ny ampelantanako tsisy marombaka. Za mamonjy azy ary za manome azy fiainana mandrakizay ary tsy ho very mandrakizay, zany ny fanambarany tenin'Andriamanitra. Fa raha vao tsy vary isika dia ninona etsiketsika ivelany sy zavatra miseho ivelany, vary sy ny tsy parifary mantsy rehefa maniry, tovitovy ihany ny raviny, tovitovy ihany ny pôzipôzin'ny tahony sy ny mombamomba azy io. Fa ny farany indrindra vao hita hoe ty le tsisy. Mivoaka le tsy parifary tsy mety misy vo, fa mivoaka le vary iny fa mipotra ny vo. Ka isika izay ny tokantrano jereo ohatry ny ahoana ny zavatra ny anatintsika any. Azo antoka ve? Azo antoka ve raha mbola tsy azo antoka amin'ny resaha mihitsy amin'ny Jesosy io tsy matokololo ty resaka ty. Fa rehefa azo antoka izay, za taloha tsy sananao an'le hira iny hoe avy Jesosy maranata henoko mihitsy mantsy any anatiko any, mbola betsaka ny defoako. Mbola betsaka zavatra tsy mety, za tsy hoe manao ratsy a. Za tsy mijangajanga, za tsy mangalatra, za tsy mamono olona, za tsy manambaka an'izaniza. Fa henoko mihitsy any anatin'ny foko ao ny tena mbola tsisy zany ka aloha mbola tsy ho avy Jesosy fa aloha amboarina tsara mihitsy zany. Fa tsy any le izy, fa le fiovana ny anatiko, le mahavary, le mahavirijinina dimiendry, zay ny afako miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, zay ny atao fahasoavana. Inona ary zavatra mitranga ao anatin'le izy? Inona ny tokony ho ataotsika? Tsika ve zany amin'ny mahazanaka Andriamanitra tsika? Tsika ve zany amin'ny manateraka indray tsika? Tsika ve zany azo antoka ny famonjena sy ny fidirana ny lanitra? Dia efa azo antoka rahalahy, ataotsika hiala sasatra. Zay ve le tokony hiainana? Ataotsika hijery tenin'Andriamanitra anankiray. Lioka toko 2:10. Andiny 2:7 ka hatramin'ny 7:7. Natahako ny Raha sitraka. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary hoy ny Tompo, iza moa no mpitandrina Raha, mahatoky sy manan-tsaina, izay ho tendren'ny tompony feny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana. Sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Io zany dia manambara amin'izay ny tenin'Andriamanitra hoe isika izay manana antoka ny famonjena, inona ny tokony ataotsika? Hipetraka fotsiny ve zany tsika efa any paosy le izy dia milamina zany? Fa eo ny tenin'Andriamanitra milaza sambatra ny mpanompo izy izy izay manome hanina ny mpanompo namany amin'ny fotoanany. Zany hoe ny olona rehefa vovonjy dia tsy miandry manao gaolina, arovako tsara mihitsy ny ty famonjena ty fa so votsitra, za tsy maintsy tafiditra ny lanitra, za tsy maintsy vovonjy. Efa lazaiko teto hoe rehefa nateraka indray efa oke zay. Fa isika dia zao ny tenin'ny tenin'Andriamanitra, ny mpanompo izay notendren'ny tompony dia natao hanome hanina ho an'ny mpanompo namany. Zany hoe nataotsika isaintsainy, nataotsika hanompo ny hafa. Za manana antoko ny famonjena, se manana antoko ny famonjena, se manana antoko ny famonjena. Inona ny tokony ho atao? Se mikarakara ny hafa, mitady zay hasoa ny hafa, mitady zay hatonga ny hafa ihany koa ho voavonjy amin'ny alalan'ny se. Mba jereo ao anatin'io boky io, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, raha mba mahita ianao indray mandeha ny apôstôly Paoly, raha misy fitantarana ny an'izany hoe zahako miomana ny amin'ny fiavian'i Jesosy,
fa ny zavatra ny ataony apôstôly Paoly de tsisy afa-tsy ny manompo ny olona masina. Misy zavatra ho an'ny tena manokana araky ny resantsika tamin'ny farany rehefa tsy ao tsara ny fo mila fibebahana mba hifiverenana eo amin'ny toerana tokony ho izy fa ny fanompona tsy avotsitra ho isika. Fantatro ny asanao, aza avotsitra ny asanao, fa mifonao ataovy azo antoka hoe miorona tsara. Isika izay ao amin'ny Kristy, isika izay nandray ny famonjena, ny zavatra tian'Andriamanitra iainantsika de ny hanompo ny hafa mba ho tonga amin'ny famonjena ihany koa. Jereo tsara zavatra nataony Noa rehefa vita ny samby fiara. Nanao samby fiara izy heritaona. Vita ny heritaona dia ny zavatra nataony de zao. Novoainy le varavaran'ny samby fiara io de mitsangana eo izy de inona zavatra ataony miantso ny olona amin'izay izy. Ore olona ho avy eto amin'izao tontolo izao ny fahatezeran'Andriamanitra. Irotsaka eto ny orana ary zany orana zany de andevina mananaina rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra ny olona tsisy ny rara. Ny inana ihany ny olona associé resaka daly zany toy izy ny beloty, toy izy ny rami, toy izy ny domy, alefa sotota sanza kapo tsy fantatro tsony ny fandehany toy izo zavatra rehetrarehetra. Noa tsy niandro fotsiny izy jereo le fandehany izy tsy nilaminao hoe ohatra vita samby fiara vovonjy zay sy ny ankonako petra tsara rakizy ndao samy maka toerana izay hoe sy nipetraka atsy ny trano fatoriana, atsy ny trano fisakafoanana, borsiolo ny trano mandra-pandehantsika. Tsy zany ny nataony Noa, tsy ny karakara tena ny nataony Noa, tsy ny eritreritra, tsy ny jery provision ny nataony Noa. Ina avy provision mbola tsy ao ahoana fandehany iny ay mety ahoana sao de misy adino ahoana kidoro iny ary ndao ary. Tsy zany nataony Noa, fa inona nataony Noa? Niantso ny olona izy, niantso ny olona izy midiry anareo ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa tamin'ny fotoana farany amin'izay tsisy tonga ny olona. De zao mifanambaran'ny ten'Andriamanitra nisy anjely ny rahan'Andriamanitra nanidy ny vavahadiny samby fiara. Efa fitan'ny Noa zay tokony ho nataony. Zay le olombonjena izay. Zay le olona hiatrika ny famonjena. Isika de samy natao ho manana anjara asa daholo. Ny momba ny tenan'ny Kristy tsirairay avy ireo te natao hiaraka hifanompo daholy. Mba ho tonga ho any amin'ny famonjena. Se manana anjara fanompona, se manana anjara fanompona, za manana anjara fanompona, tsy voatery antsoantso sy iogaoga tsika hoe ho avy Jesosy. Fa tsika manana zay asa tokony netsonantsika. Se mety ao anatin'ny fitendrena, za mety ao anatin'ny vavaka, rahalahy hafa indray mety ao anatin'ny investissement, fanomezana ho amin'ny fampandehanana asa. Ny rahalahy hafa indray mety amin'ny alalan'ny fanomezana fiara na tsy fantatro afahana mitoro ny filazantsara, ny anankiray mety amin'ny fananganana trano, ny anankiray mety amin'ny zavatra maro isan-karazany fa mifosy ny saina. De tsy misy afa-tsy zay mifantoka tanteraka ao anatin'ny famonjena ny hafa amin'izay rehefa voavonjy ianao. Zany hoe rehefa virjina 10 endry ianao, angony daholo zay virjina 10 endry hafa rehetra. Torino filazantsara mba handreny sofiny virjina 10 endry fa io mahafantatra io. Ny ondriko mahalala ny feoko, ny ondriko mahafantatra ny feoko, miaino ahy izy, manatony izy. Le fantasy le rhinocéros le namany rehetrarehetra any mila maheno ny feo an'Andriamanitra daholo. Tsika ny fitaovana ahafahana manao an'izany zavatra zany. Manangona ny olona rehetrarehetra ho ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay ny antom-pisitsika ka raha iresaka tsika hoe hiomana ny amin'ny fiavian'ny Tompo de ny eo fiomanana ny amin'ny fiavian'ny Tompo rahalahy dao hiasa. Zay ihany. Tsisy zavatra fatao. Tsy fanatsara-tena ny ataona fanamboarana inona. Mazava ho azo iako rehefa misy tsy mety averina, bebaka, amboarina. Fa zany zavatra zany zany tsy mahafina, zany tsy fialatsiny tsy anaovana lizy tsy fierovatena hoe za miaro ny lambako tsy aloto, sambatra zay miaro ny lambany tsy aloto. Izy anananjara amin'ny fitsanganana faharosa tsy tadidiko tsony zay ambaran'ny apokalipsiany fa zany mandeha ho azy zany. Fa ny asa tsy maintsy atao, ny famonjena tsy maintsy atao, ny fitoriana ny filazantsara tsy maintsy atao. Zay ny afatritsika amin'ity andro an'ity. Teboka roa zany raha ohatra ka averiko, jereo ny tenanao, jereo. So de mbola le ampahany faharoa ianao. Azonao antoka any am-pove ao anaty zany. Asan'Andriamanitra ao anaty zany. Enonao ao anatinao ao ve ny fiasan'Andriamanitra aminao. Fa tsy ato io de tsy eto ivelany io. Tsy hoe mitafo tsara ianareo, salama tsara, miditra amin'ny vola sy ny sisa de midika inona zany tsy midika ninina zany. Fa ny famonjena de zavatra eno sy tsapa ao anaty. Zavatra apetraky ny fanamasina ao anaty.
ny antoka ny amin'ny famonjena dia zavatra petraka fanamasina ao anaty. Rehefa anananao antoka famonjena, izay ny tapany voalohany. Rehefa anananao antoka famonjena, tapany faharoa, andao hiasa, andao anompo. Marina fa confinement zao, fa raha roto ny confinement mba hitondrana mbavaka ao tokantrano e. Mahery nge fiasan'ny vavaka ny marina. Mety misy olona ngena atao hivavaka ho an'ny marary fotsiny, fa amin'ny alalan'ny vavaka ho amin'ny marary iny, rehefa sitrana le marary, rehefa avy eo mety manana lalana ho azy indray ny tompo e. Na mety amin'ny alalan'iny ny anankiray sitrana fa le nahita an'le sitrana no lasa niova sy mibebaka avy eo, zany hoe ianao zany nandray anjara tao anatin'ny famonjena nyty olona mibebaka noho ny amin'ny fahitany an'le olona sitranyity. Isika dia andao mpiara-miombonantoka amin'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Tao andray zay toeran'izay. Fa isika zay natao hoe fiomanana fiavian'ny tompo. Dia Jesosy aloha izy misafidy zay fotoana hiaviany any. Izy misafidy rehefa tonga amin'ny fotoanany dia ho avy foana izy, fa isika andao hiasa marapatonga zay fotoan'izay. Tiaraka hivavaka isika. Samy mamresaka amin'ny tompo arak'izay eniny fanikasian'ny tompo azy androany. Andriamanitra rainay misaotra noho ny amin'ny teninao, misaotra noho ny amin'ny hafatra zay ny fampizaranay teto androany. Zay tsy voateniko dia ananako antoka 100 isan-jato fa ianao no miresaka ny bon'ny olona. Mety misy olona tena matsapa manokana mihitsy hoe misy zavatra ohatr'izao tena aza mihitsy ny resan'ny tompo amin'iny. Fa mety misy olona mahazo ambongadiny fotsiny. Fa zao ny fantatro, ny ondrinao dia mihaino ny feo anao. Ny ondrinao tsy mihaino ny feo amin'ny Pasteur Tovo. Ny ondrinao tsy mihaino ny feo ako sy ny fanambarako. Fa ny ondrinao dia mahare ny feo anao, mahatsapa ny feo anao. Ary mahatsapa ny feo anao miasa any anatiny, miresaka any anatiny. Samy iny fa misy olombonjena indray ny tokantrano any amin'ity andro androany ity. Ary misy olona ihany koa voakasika ny epony any mba hiasa. Misy virjina 10 endry any voakasika mba hifo fa tsy atory. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly ihany koa, andro tokony fifoazanareo amin'ny torimaso zao, satria fantatra rehefa famonjena antsika dia akaiky noho tamin'ny andro vao ninotsika. Ho avy ianao Jesosy. Tsy hainay na afaka 3 andro, na afaka 2 taona, na afaka 10 taona, na 5 taona, na 50 taona. Tsy hainay na amin'ny fotoana velomanay na amin'ny fotoana fahatesanay. Fa ny zavatra ataonay dia zao, rehefa mbola velona izahay dia hanompo anao. Ary anao zay nampanirahanao anay. Ary natateraka ny teninao milaza hoe raha mbola andro dia tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka isika. Dia vonina izahay Jesosy ny amin'izany zavatra zany. Dia raina ny anaranao tahina ny teny mino afefa miasa ianao. Tsisy vavaka maro tiako lazaina fa mino afefa miasa ianao. Ary amin'ny fomba tsy takatra ny saina ny ponay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.